iaka iteny hoe engany ka ho azoko izay angatahako aromin'Andriamanitra anie izay riko. Amen. Ivavaksika tompo. Ataona Jesosy ny tsisy saotranao indray no ny amin'ny fahavelomana minao anay satria zava-dehibe ho anay zanak'olombelona zany hoe velona trapo-hamonjena zany dia miaina tahaka ny olona tsy nanota. Tsapa tokoa fa raha vao miratra ranomaso afaka mitsangana, afaka mihetsika dia manamary tena foana no ataonay isan'andro. Tsaronay fa fahagagana avy aminao io zany, fahasoavana tolotra ao anay anie zany, ary zany indrindra no fahatsapany reto zanak'Ziona ka manantona anao ankehitriny, miantso ny anaranao, ametraka anao eo amin'ny seza fiandriananao, ka idera sy hamevonaitra anao. Mankasitraka feno ny rahanao nataminay, nandritry ny aliko ny fahafatesana iny, misaotra betsaka satria velona noho ny amin'ny fahamasinanao izay. Ka dia faly mametraka ny androm-piainanay foana eo ampelantananao. Misaotra satria mbola novanginao hatrany tsirairay, andreny Hafatra, Andriamanitra mahery, Andriamanitra ivavahanay, Andriamanitra be fitiavany, Andriamanitra mahagaga tokoa. Ankehitriny rakofy ny fanahinao ny tsirairay, mba izanay mandamina tsara ny tenanay andray ny fitahina, ny fahasoavana avy aminao satria avy aminao rery any no misy an'izay famonjena tsy fiovidim-bola sady maharitra izay. Dia mitenena ara Jesosy mitenena amin'ny mpanomponao fa vonona iainao ny tsirairay. Fa raisa-tana izay tady anapotika andrava ny fifandraisana kosa dia didina sady tsy anankely tsy ara-pahefana any amin'ny farindrehetra hafa misy azy. Fa ianao no fampitohizana fifandraisanay Jesosy eo, hitahiry anay ao ambany elatry ny fahasoavanao. Dia misaotra Jesosy eo. Amen. Ny bokin'ny Joba toko 5 andiny fahavalo sy fahasivy no andeha andraisantsika ery ho fampitaizantsika indray androany fa 12 Desambra 2024. Joba toko 5 andiny fahavalo sy fahasivy. Rehefa hita dia hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha toa kosa dia hitady an'Andriamanitra aho, ary Andriamanitra ihany no ho tolorako ny teniko. Dia izay manao zava-dehibe tsy takatry ny saina sy zava-mahagaga tsy hita isa. Amen. Ny mpanao salamo ry havana dia milaza hoe efa andro tokony ampisehoan'i Jehovah ny heriny izao. Raha ampiseho an'izay heriny izay ary Andriamanitra ry havana, raha tia ampahafantatra amin'ny olony izy hoe iza marina moa Andriamanitra, tahaka ny ahoana ny zavatra azony atao, tahaka ny ahoana Andriamanitra rehefa miasa, dia mazava ho azy fa rehefa miasa manao zavatra Andriamanitra dia mifamatotra amin'ity voalaza eto amin'ny Joba ity ny zavatra ataony. Dia ny hoe Andriamanitra ilay manao zava-dehibe tsy takatry ny saina sy zava-mahagaga tsy hita isa. Izao anefa ry havana, na dia efa andro farany azy izao, izany hoe efa betsaka ny andro niarahana tamin'Andriamanitra izay, dia mbola betsaka ny olona, betsaka ny kristianina mihevitra fa tsy mahavita ny fiaina ny Andriamanitra. Mbola betsaka ny olona no mbola matahotra fa tsy vitan'Andriamanitra ny miaro azy. Ary izay no mahatonga ny olona miaina mitahotra, miaina ao anatin'ny fanahiana, fa izay zavatra henony sy hitan'ny masony dia miteraka orooro ho azy avokoa. Ny antony mbola tsy malala ny tena fahalehibiazan'Andriamanitra sy ny heriny marina mantsy raha olombelona. Fa androany Andriamanitra tena marina ny teniny maha izy azy marina eo amin'ny fiainany sambatan'olona tsirairay avy. Fa hoy tokoa ange Isaia raha manambara ny aminy izy hoe ny anarany ane dia magaga, Andriamanitra mahery, andriny fiadanany, ko raha tsy amin'ny
Amarin'Andriamanitra amintsika kristiana tsirairay avy ny Andriamanitra magaga sy mahery azy marina, dia ny amin'izay indray arano anamarinan'izay fahalehibiazana izay. Raha mbary izany ry havana, amin'izao vanim-potoana izao, taka ny andro fa izay tany Egypta, dia te hampiditra ny olona eo amin'izany fiainana mahagaga izany Andriamanitra. Tsy matsindry fointsony mantsy izy ka mamangy ny kristiana satria izao no ambarany. Hitako ny fahorian'ny oloko, reko ny fitarainany, efa midinao izao ho Jehova hamonjy azy. Ary dia zavatra manao ahoana ho tian'Andriamanitra atao amin'ny olony? Zava-mahagaga tsy takatry ny saina. Fa hoy voalaza any amin'ny Exodosy 7:27 hoe, dia asiako fihavana amin'ny oloko sy ny olonao, rampitso no sehon'izany famantarana izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, ao am-pon'Andriamanitra izany, rehefa midina izy rehefa miteny tahaka an'izao anio izao izy dia maritra fiadanana voninahitra ho anao, amaritra fihavana sy fanantenana, fanafahana ho any amin'ny hevitra maha-kristiana anao. Fa veriko indray ry havana malalo amin'ny tompo, fa misy kristiana amin'izao fotoana izao tsy manana fahatokina, tsy manana fanantenana an'Andriamanitra, fa miaina ao anatin'ny fahajambana ara-panahy. Fa androan'Andriamanitra dia milaza amin'ny fahavalonao, satria raha zohina ilay teny novakitsika tao amin'ny Exodosy teo iny, dia any amin'ny Farao no mitodika ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe any amin'izay mangeja anao, any amin'izay mamatotra anao, ao amin'izay mahory anao, tena nanapa-kevitra ny tompo hoe ho asiako fahavana ny oloko sy ny olonao. I Farao mantsy dia niteny any amin'ny Exodosy 5:2 hoe, iza moa Jehova no ekeko teny andefasako ny Israely? Tsy fantatro izay Jehova hoy Farao, ka tsy avelako ny Israely. I Farao tokoa manko dia manana ny olo feheziny, ary ny Israely dia olona nandevoziny tao Egypta. Dia izay no mahatonga an'Andriamanitra niteny tamin'i Mosesy hoe, ary ankehitriny dia ho hitanao izay ataoko amin'ny Farao, fa ny tanako mahery no antefasany azy, ary ny tanako mahery no androany azy hiala amin'ny tany. Ary dia izay no mahatonga an'Andriamanitra hiteny fa asiako fihavana ny amin'ny oloko sy ny olonao. Ry havana malalo amin'ny tompo, havahan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ny kristiana tena mivavaka amin'ny Jesosy Kristy tompo marina, ny kristiana tena masina ho azy, tena manompo azy, mankato azy, ary manao dingana rehetra izay takiny hampandroso ny fanjakana. Ny endrika fahafahana, ny endrika fiainana feno fitsaharana, ny endriky ny ao am-ponin'Andriamanitra hoe nahary olona anankiray aho, na tonga olo iray mino an' Jesosy Kristy zanako aho, na tonga olo anankiray kristiana ho mpivavaka aho, dia efa manana lampaika anehoana ny heriny fa tena mahery tokoa Andriamanitra. Anehoany ny fahafahana fa tena mpanafaka izy, ary tahaka nanapory foana Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely fa izay, ny aminy hoe tsy maintsy ho tongako any amin'ny tany Kanany, tsy maintsy ho tongako amin'ny fahafahana tanteraka ho eo amin'ny fahasambarana, eo amin'ny fahasatranana, eo amin'ny famonjena ny zanak'Israely, dia mandraka ankehitriny izao, dia mbola ho ampon'Andriamanitra izany ho an'ny vahoakany, ho an'izay mino azy, ho an'izay mahatoky azy, ary ho an'izay miaino izao afatra izao, satria efa tena miasa ny fanahy mason'Andriamanitra. Tsy misy miafina eo anatrian'Andriamanitra ange ny fiainantsika ry havana. Ary dia tsy kisendrasendra fa tena tao am-pon'Andriamanitra mihitsy ny hoe hanavaka ny olony, hamonjy ny olony, hanasitrana ny fiainan'ny olony, izany hoe
Andriamanitra no manapa-kevitra fa ampy zay ny fampahoriana, ampy zay ny fijaliana, ampy zay ny fanaintainana, ampy zay ny korotana, ampy zay ny endrika ny fitenenan-dratsy ny anaran'Andriamanitra ny olona kristiana tena mivavaka. Ary dia tsy natsindry foa izy ka dia namangy ny olony amin'izao fotoana izao hitondra fahararam-pahagagana amin'ny fahasoavana, fahararam-pahagagana amin'ny famonjena, fahararam-pahagagana amin'ny fanasitranana. Ny tena marina ry havana amin'izao andro farany izao dia tena te hampiseho amintsika zanany Andriamanitra hoe iza marina moa izy. Fa hoy ny voalaza ny amin'ny Malaky 3:5-9. Ary tamin'izany izay matahotra an Jehovah dia samy niresaka tamin'ny namany avy, ary Jehovah niaino ka nandre izany, ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an Jehovah sy mihevitra ny anarany. Ry havana, ireo matahotra an'Andriamanitra sy mihevitra ny anarany ireo ary voasoratra ao amin'ny boky ny anarany, ireo no atao hoe olon'Andriamanitra. Ireo ilay nanolo tena ary novidiana tamin'ny rahan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary ireo olona izay matahotra an'Andriamanitra sy mihevitra ny anarany ireo no ilazan'Andriamanitra hoe dia ho hitanareo indray ny tsy toviany marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy tsy manompo an'Andriamanitra. Ry mpiaino malala isany, misy karazan'olona roa no tansaitsika teo, dia ireo olony Farao izay tsy matahotra an'Andriamanitra sy ireo olon'Andriamanitra, ireo matahotra ny anarany ary mihevitra ny anaran'i Jehovah, sy ireo tsy mihevitra ny anaran'i Jehovah. Ary anavaka ny azo tokoa mantsy ny Tompo. Izao sy anao izay miaino izao maraim-baovao izao, iza amin'ireo no misy antsika. Fa mbola afaka hitoetra ao amin'ireo listy ny olona matahotra an'Andriamanitra sy mihevitra ny anarany izao sy anao raha mbola feno ary atanteraka ny fibebahana. Hiatrika ny alady mpitandrina ary hitrotro ambavaka ireo ray aman-drenitsika eto amin'ny sany FPMM-Ziona isika ry havana amin'ny alady izao, raha afakampitso raha ny marimarina kokoa. Hoy Jesosy hoe efa hitako ny fahorian'ny oloko, efa henoko ny fitarainany, efa nidinao izao ka navaka ny oloko. Izany hoe anatrika izany fotoana dehibe izany Jesosy Tompo, mba ho hitany amin'ny fotoana io va izao sy anao. Ary raha ho eo ary isika dia hoy Jesosy hoe inona no mba ataonareo mihoatra noho ny sasany, nefa kosa na inona ataonareo dia atovy amin'ny fo tahaka no an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Fa izao Jehovah dia hanao zava-dehibe tsy takatry ny saina sy zava-magaga tsy hita isa ho an'ny olona izay efa noavako. Ho avahany ianao ry hava malala ny Tompo manompo anazy ary ekeo ny sitrapony. Amen. Ivavako tsika Tompo. Aparesetena trano Jesosy no mbola nitrehanay ny lohanay, satria tsy afaka mitraka tokoa, fa matetika ny androm-piainanay dia tsy matahotra anao, tsy mihevitra ny anaranao, fa fantatrao dia fantatrao. Fa androany ianao tia ampahafantatra, fa mbola manana fotoana izay hiditra ao anatin'ny larana ny olona izay matahotra anao, sy mihevitra anao ary indrindra ampandroso ny fanjakanao. Mba ho anisan'ireo olona voavoaka anao, voafidinao ka ho tanteraka aminay tokoa teninao. Ianareo ange dia taranaka voafidy firenena masina, olona no tsongainao tao anatin'ny maro. Anehonao fa tsara ianao sady mpanao tsara.
makasitraka feny Jesosy ny amin'ny Hafatra ao satria tia-patsiahy anay ianao fa na inona tokoa lalana andalovanay tsy misy afa-tsy anao rery any. Ary teo tanteraka aminay ny teninao Jesosy ka ilaza aminay isan'andro tokoa ianao hoe mbola ho fenonao ny vavanay sy oby ny molotray ka izay rehetra mankahala anay hitafikenatra ary tsisy intsony ny lay ho an'ny ratsy fanahy. Zany rehefa tena tafiditra ao anatin'ilay fanavahana ao izay olonao olona voafidinao dia ho feno feno tsiky feno oby ny fiainanay. Totazanay sahady izany satria santatra lay fanjakan'ny lanitra zay ho vatanay. Mbola eto aloha zay ankehitriny tianao hijoro vavolombelo zay fa mahery le Andriamanitra. Rakofy ny famindraponao foana ary izay. Terehizo ny fanahinao foana ary izay. Ary apetraka feno ampelantananao ny hoavinay sy ny ankonanay ray manontolo. Mitondra-bavaka sady izay ny amin'ny fotoan-dehibe izay ho tanterahanay amin'ny lady. Efa nirambary ianao to Jesosy fa anatrikeo ianao ny masonao sy ny fonao dia ho eo mandrakariva mba ho lavrare tianao hamirapiratra eo tokoa. Ka zay rehetra ho tanterahanay amin'izany fotoana zany dia mba ho anitra kasitranao ka hanipofina ho tonga eo anatrehanao. Mametraka andro ray aman-dreninay sy ireo ankonana sady eo ampelantananao mba ho totosoa amin'izany andro zany ka tsisy ho latsaka tany tokoa ny tsirairay hafa afaka higioka fifaliana hidera sy hame voninahitra anao. Misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina, fanahy izany na tsy zany ny finoana ianao sy ny fitiavanay ianao dia mbola ahafahanay indray foana manavao ny fanoloran-tenanay anoko anao isan'andro. Ka ny fahasoavanao ry Jesosy Kristy, ny fitiavanao ry Andriamanitra ray, ny firaisana ny fanahy masina ny hitoetra tsirairay aby isan-tokantrano isambatan'olo. Ka raha hivoaka izy dia ho tahidenao hoe ho tahiko ianao. Raha hiditra izy dia tenenanao hoe ho tahiko hatrany ianao. Eny ho tahinao hatramin'ny fitoeram-bariny tsirairay aby. Zay rehetra ataon'ny tananay, ataon'ny tongotray, ataon'ny sainay dia ho rakofanao famindrapo. Arovy amin'ny ratsy izay mba tsy ho solafaka. Misaotra Jesosy eo. Alleluia. Amen.